Anatin'ny politika ny banky BFE Société Générale kosa ny fampiroboroboana ny sehatry ny banky sy ny fanakakezana kokoa ireo mpanjifany. Izany indrindra no nahatonga sy nanokafana ny masovoan'ny fahavalo amby efapolo etsy mahazo. Mbola ambany ambany ny tahan'ny fanatonana banky eto Madagasikara. Manodidina ny 500 fotsiny zany araka ny taremarika nomen'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola raha toa ka mahatratra 900 any amin'ny firenena afrikanina hafa. Napetraky ny banky BFE Société Générale ao anatin'ny politika ny araka izany ny fampiroboroboana ny sehatry ny banky sy ny fanakakezana kokoa ireo mpanjifa. Izay indrindra no nanotonga azy hanokatra ny masivoan'ny fahavalo amby efapolo etsy mahazo. Nitokanana tampomba ofisialy zany fodirafitra zany maly riva nandritra ny lanonana izay natrehan'ireo manakaja maro samihafa, isan'izany ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Araka ny nambariny Andriamatoa Bruno Massé, PDG an'ny banky BFSG, dia kiondalana mampisokatra an'Antananarivo amin'ny tapany atsinanan'ny nosy iny i mahazo, ary miroborobo tokoa ny sehatry ny toe-karena amin'ny faritry ny renivohitra iny. Ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa eny toerana araka izany no tena nananganina izao fotodrafitrasan'ny banky vaovao zao. Tao anatin'ny 5 volana mahery tokoa ny sokafan'ny masivoan'ny BFSG etsy mahazo dia efa mahatratra 500 eo ny isan'ireo nanokatra kaonty hatreto. Ekipa matianina sy manandraika efa ilaina izay tarihan'Andriamatoa Rabe Manambolarina taleha masivo BFSG mahazo no andray sy hanoro hevitra ireo mpanjifa.